fa le miarabantsika rehetra ao anatin'izao fandarana manokana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho atsika izao. Andao sika hanao vavaka, hanatanteraka vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo-tenay. Handray ny fampahirezana avy aminao izahay, koa mitenena Jehova ho amin'ny alalan'ny mpanomponao sy ny teninao, hahatonga ny fanahinay hijoro ho matoky eo anatrehanao, ary hanananay fifaliana amin'ny fanomponanao. Koa dia hatreo izao fotoana izao, fatononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny fampahirezana ho antsika amin'ity anio ity dia araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpino tao Filipy. Ny Filipianina toko voalohany no akatsika izany fampahirezana izany. Manomboka eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 7:20 dia manana izao lohateny izao ny fampahirezana araka ny fitarihan-teny ny soratra masina. Ny toetry ny Paoly tao amin'ny fifatorana sy ny fanantenany. Ay Paoly, na dia atao anatin'ny famatorana aza, na dia atao anatin'ny tranomaizina ary izy no manoratra eto, dia manana fanantenana. Andeha ho raisitsika 1:20 ka hatramin'ny 30 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny hany ataoko, aoka ny fitondrantenareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga ao ka hahitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka amiray fo hiara-ezaka mampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa aminareo dia mariky ny fahaverezana izany, fa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny amin'ny Kristy, tsy ny azy ihany, fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady zany ianareo, izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. I Paoly dia mananatra an'ireto mpino tao Filipy reto, ary ny fananarany dia mipaka ao anatin'ny antsoina hoe mariky ny famonjena. Zao no voalaza ny eo amin'ny 9:20. Ny fitondran-tena ozy izy, zay tsy azo ny fahavalo ampitahorina na amin'inona na amin'inona, dia am'ireo fahavalo reo izany dia marika ny fahaverezana, nefa mariky ny famonjena kosa aminareo sady avy amin'Andriamanitra. Koa ety am-piandohana dia aokontsika fantatra fa ny fitondran-tenantsika miaraka amin'ny fiainana ny filazantsara de tsy afaka misaraka, ary izany fiombonana ao anatin'ny filazantsara ary mifanaraka amin'ny fitondran-tena tsara, zany no mariky ny famonjena. Tianao ny azo famonjena, ary sitrak'Andriamanitra indrindra ny ahatongavanao amin'izany famonjena izany. Zao nefa ny zavatra ataon'ny Paoly, ary magaga lay teny ataony ny any ataoko, aoka ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Ohatrany hoe i Paoly no hanatanteraka an'ilay fitondran-tena tsara, ohatrany hoe izy mihitsy no anao an'le zavatra, kanjo tsy izy no anao lay zavatra, fa isika zay mandray lay filazantsara, isika zay mandray an'i Kristy
ho tompo sy mpamonjy zany a dia tsy manana safidy eo amin'ny anaraka ny Kristy na tsy anaraka fa avy hatrany a ny fananana ny Kristy sy ny fandraisana ny filazantsara de ny miaina, ny mivelona, ny maneho fitondran-tena tsara no setry ny fiainana ny filazantsara. Tsy safidy malalaka ho atsika ny aina na handa ny tsy aneho toe-panahy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra fa fiainana sarobidy mariky ny famonjena izany. Izao no nananan'ny Paoly araky ny andininy 17. Manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. I Paoly na dia ao anatin'ny gadra sy ny fonja sy ny tranomaizina aza ny tenany noho ny filazantsara dia vao mainka mamelona ny toe-panahy tsara izy, mamelona ny fiainana mendrika izy na dia ao anatin'ny izany tranomaizina hitoerany zany. De tahaka izany koa isika ankehitriny fa tsy hoe rehefa maizina ny fiainana, rehefa mikorosofahana noho ny etraketraky ny fahotana sy ny fahavalo ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ity dia tsy manary mihitsy ny fitondran-tena mendriky Paoly fa ao anatin'izany fonja mahazo azy zany dia manoratra izy, milaza ny sitrapon'Andriamanitra izy ho atsika. De milazainy amin'ny 7:20 fa ianareo efa nomena noho ny amin'ny Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Zany hoe ny finoanan'ny Kristy dia hitondrantsika hazo fijaliana miaraka aminy ary dia ny fahoriana eo amin'ny fiainana ara-nofo izay ombonantsika am'izao tontolo zao, ohatra ny ady amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana, ny ady amin'ny ireo fiainana andavanandro, ny kapoaka, ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny fitondran-tena ratsy. Zao tontolo zao dia manana izany ihany koa tahaka antsika fa ny mampiavaka antsika dia itya eo to amin'ny 1:20 ity. Zao no voalaza eo amin'ny 1:20 fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-ezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Indraindray manko ao anatin'ny fiainan'ny mpino dia misy fisaraham-bazana, indraindray ao anatin'ny mpiara-mivavaka misy tsy fitovim-pijery, dia izany zavatra manelanelana sy manasaraka ny samy mpino izany no tiany Paoly endahana. Ary rehefa izay no miala miaisotra eo amin'ny fiainantsika dia vao mainka mandroso ny filazantsara ary mahazo vahana Andriamanitra eo amin'izay ataontsika. Aoka ary isika anana ity hoe maharitra amin'ny fanahy iray, tsy mizarazara, tsy mitsitokotoko, tsy mifampiandany fa noho ny azo fijaliana zay tokana dia tokana ihany koa ny modelintsika de Jesosy ary tokana ihany koa ny fiainam-panahy zay tokony ananantsika fa tsy hoe iry misy kristianina sadasada, iry misy kristianina maramara, iry misy kristianina toy izao sy toy izao, fa aoka isika ho tena ho kristianina feno amin'ny fahafenony, amin'ny famendrehana ka atratra ny ohatry ny fahalebiazan'ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo isika rehetra. Ary dia maharitra amin'ny fanahy iray ka miray fo
miara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ny fitoriana ny filazantsara, ny fampielezana ny vaovao mahafaly no tena ilfosan'ny kristianina ny tena kristianina. Koa mampahery antsika ny apôstôly Paoly hoe raha miray fotsika amin'ny fanaovana asa mivangana ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny tokantrano ihany koa, dia na inona ataotsika dia aoka hampitodika ny olona amin'ny Kristy sy ny fiaviany ny ezaka ataotsika, ny fitoriana ny filazantsara, hampandroso ny finoana ny filazantsara. Nandray ao anatin'izao vaninandro izao dia tsy ny fandrosoan'ny finoana no amporisihana fa ny fandrosoan'ny fiainana ara-nofo amin'ny hita maso, amin'ny azo tsapahitanana. Ry havana, andehitsika iray fo hiara-ezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, zany hoe ny fifamatorana eo amin'ny Kristy ao anatin'io ady io. Dia izao no lazainy Paoly, ary tokony ho ataotsika Timoty voalohany 4:9-12 sy ny 12. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mantsira izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana. Aoka zany tsika hikatsaka bebe kokoa ny fahamarinana, ahatonga tsika ho mendrika an'ilay hoe famonjena, ho mendrika ny andova fiainana mandrakizay. Miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Izany no fiainana tena tiany Paoly ho atsika. Ry lehilahin'Andriamanitra, mantsira izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Ny 12, miadiny aty tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Miara-miezaka hampandroso ny finoana. Ary Paoly dia milaza mihitsiny fa tsy ny ino an' Jesosy ihany no zavatra ataotsika, fa ny ara-pahoriana koa noho ny finoanan' Jesosy. Ary izay lay ady tsara ny finoana resahany eto, miadiny ny ady tsara ny finoana. Zany hoe tokony ampitombotsika fatra zany izay rehetra mampifandray atsika amin'Andriamanitra. Ao ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ao ny fitiavam-bavaka, ao ny fiaonana amin'ny mpiray fanantenana. Aoka re mba hanao ady tsara. Ndrainay manko dia atakalontsika zavatra ny nofo raha misy zao hoe atsy misy fivoriana azahoana manao asa fivelomana eo amin'ny ara-nofo, atsy misy fivoriana ho an'ny zava-masina, dia aleotsika kokoa mirona makany amin'ilay maso ny nofo ankehitriny, dia mirodorodo makany isika. Ny tenin'Andriamanitra kosa nefa de milaza amintsika fa aoka ny zava-panahy, ny zavatra araka ny finoanan'Andriamanitra no anaovantsika ady manokana, miadiny ady tsara ny finoana, ary dia tohizana izany hoe hazony ny fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra ho voatazona hatramin'ny farany lay raha sarobidy izay nomeny Kristy teo ambony hazo fijaliana, handraisanao famonjena ary hiazonana atsika ka rambio amin'ny raha olaniko Kristy andray ny olo mivonjena, dia isany mahazo izany famonjena izany ianao. Ko ankehitriny
raha miteny Paoly manao hoe ianareo anie tsy nomena hoe inao Kristy fotsiny fa nomena ihany koa isika ny hiara-pijaliana, hiara-pahoriana noho ny aminy, de aza misety noho ny amin'izany isika. Fa izany hoy izy araka ny 7:20 dia mariky ny famonjena atsika. Tokony hibata fandresena isika. Ny fomba hibatana ny fandresena zany de zavatra anankiroa. Voalohany, ny finoana ny filazantsara, ary ny faharoa dia fitondran-tena mendrika mifanaraka amin'izany. Fa raha mino an' Jesosy isika kanefa isika manana toe-panahy, manamaloka izany filazantsara izany, dia manaisotra ny famonjena nomeny Jesosy isika. Koa aoka ary hatramin'izao koa mandra-piavin' Jesosy Kristy de ahatra amin'ny finoana iray isika, ahatra amin'ny fanahy iray, hiara ezaka ampandroso ny finoana, ny fitoriana ny filazantsara an' Jesosy Kristy ilay tompontsiantsika. Ny tompony hitaza ny teny izany hahatonga atsika handroso bebe kokoa. Fa na dia eo aza ny tranomaizina, de Paoly moa dia mananatra mihitsy ny hoe ny any ataoko aoka ny fitondran-tenanareo. Amin'ny alalan'ny hery-miasa mangina ataon'ny mpitory ihany koa zany dia hahatonga fitondran-tena mendrika eo am'ireo izay miaino izany. Andeha hoentsika mbavaka izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Jehova Andriamanitra io, misaotra anao izahay no ny fahasoavana izay nomenao anay, fa amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy Kristy dia mahazo matoky izahay fa ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Ary izany finoana izany dia manaisotra ireo fitondran-tena ratsy sy tsy araka ny sitraponao. Koa mangataka aminao izahay, aoka izahay harisika indrindra hanala ireo toetra tsy mendrika raiky tapisaka amin'ny fiainanay, na fiteny izany, na asa izany, na eritreritra, dia aoka tompo malalo hifanaraka amin'ny sitraponao. Mandra-piavinao Jesosy io, dia mivelona eto amin'ity fiainana ity izahay, ary voarainay avy amin'ny teninao fa ianao dia mitaky aminay izany finoana velona sy fitondran-tena tsara izany. Koa aoka tompo malalo ny fanahinao no ametraka izany finoana izany ho aminay tsirairay avy. Ny fanahinao amolavolanay ho mendrika ny filazantsaranao, ary hahatonga anay ho mpitory mahafatra-po ho an'ny filazantsaranao. Tononona noho ny anarantsonao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Amen.